Tadidy lesy avy Apollo dia fantarako fa amin'izao izy efa misy amin'ny endriny vaovao. Izy ity dia afaka anaova lesany karazana amin'izao fa androalo isika nouille aux sardines. Dia zavatra ilay lesa voalohany angamba dia malafana rano. Arotsaka avy amin'ny paty dia endrasana amin'ny cuisson izy ity lesana. Mahazatra antsika moa zany tsy zay dia hoe paty Apollo dia fatao lasopy. Dia androany antsika hiaraka anandrana an'ity Apollo wok ity. Rehefa anao an'ity lesany dia reto aby ny ingrédients ilain'ny lesany: citron, tongolo be, maitsomaitso. Teo kelikely ny tongolo lesa fa niala ngeza loatra. Avy eo endasina menaka roa sotro izy na dia hoe tsy nampiasa sotro ary teto. Rehefa ian'ny lesany maimay amin'izay le tongolo dia arotsaka amin'izay le sardine. Mba hampagariny tsara le Apollo lesany eo dia afaka pilesa zavatra hafa io. Nenazy teto nasiako atody. Atao amin'izay izy ampifangaro azy tsara dia asio sira kely. Arotsaka le citron nikizela, asiana curcuma kely mba hampatsiro azy sy hampajaune azy. Hofony amin'izay any rano fa masiso. Rehefa masaka tsara le atody dia rehetra le izy dia ampiana rano kely. Rehefa faran'le hialy eo mihitsy izy voarotsaka maitsomaitso dia afangaro tsara. Alaina le paty dia afangaro amin'ny saosy dia vita ny Apollo lesana. Tsika koa ny rano sady mahay mahandro sakafo fa tsy hoe vita ny mampamia fotsiny. Ka jereo amin'izao fotsiny ary fa matsiro be ohatrana io e. Milela molitra mihitsy ny série kely. Ka ho anareo izay te hanandrana dia fahinareo zany zao zavatra tokony ataonareo. Mividiana Apollo wok izay laninareo dia arao fotsiny recette. Aza tianao manaraka ny page sy mizara ty vidéo ty. Zay bisous.